Dia mbola faly tapahoananao indray am'ty takarivany paraky amby 20 volana martsa 2024 ty ato anatin'ny fandarana mety toetry ny andro hatrany télévision malagasy araky ny tatsika amin'ny sariny zanabolana aloha somary mazavazava manerana ny lanitra manodidina ny Madagasikara zany hoe amin'ny ankapobeny dia somary masivana indray ny tsioka avy aty Atsimonjanala ny alizay ato anatin'ny telo andro ho avy zany hoe maina zany amin'ny ankapobeny amin'ny faritra maro saika manerana ny nosy raha toka tsy maro toerana kosa aloha izy amin'iny ilany andrefan'ny nosy manontolo iny raha mipetraka an'izay ho an'ny toetry ny andro ary amin'ny atsipiriany hojerentsika avy hatrany raha fitsy maraina dia tazana fa mandrahona ny ilany atsinanana iny aloha hatra aty amin'ny Antala mahazo ny Analanjirofo ny faritra Mangoro atsinanana vadifavafito vinany izay mety arahan'orana malefaka ihany aloha eny antsefatsefan'eny ho an'izay faritra mandrahona izay anorana na malefaka kosa ny faritra Atsimatsinanana sy amin'iny manodidina ny Taolaniaro iny somary andrahona mety arahan'orana tandrifindrahona ihany koa amin'ny faritra Oboeny raha toka omaina any amin'ny faritra Sisa. Ny torakandro ho an'izay rapitso izay zany dia mbola mitoetra ny oram-baratra aty amin'ny faritra Melaky sy Menabe amin'iny faritra atsimo aty faritra atsimo andrefana iny torak' izany koa mbola mandrahona aty amin'ny ilany atsinanana manontolo amin'ny ankapobeny izay mety arahan'orana malefaka mety arahan'ny herika izy amin'ny ilany atsinanan'ny Morimania sy Haute-Matsiatra iny fa omaina kosa aloha any amin'ny faritra Sisa. Mikasika amin'ny vinana maripana ho an'izay rapitso izay ary dia manodidina ny 70 ka hatramin'ny 9 maripana aty amin'ny faritra ampovoan-tany 5 ny ambondrindra tahatsika any Antsohihy any raha toka manodidina ny 12 ka hatramin'ny 30 aty amorontsiraka atsinanana ary 4 ka hatramin'ny 3 kosa aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Mikasika an'izay votrotran'izay toetry ny andro zay ihany ho an'ny alatsinainy dia mbola mitoetra hatrany aloha ny oram-baratra aty andrefana zany hoe ny faritra Melaka hatrany Menabe amin'ny tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana iny ahitana orana malefaka koa ny morontsiraky ny faritra atsinanana sy Analanjirofo sy amin'ny Antala iny mbola ahitana orana tandrifindrahona ihany koa amin'ny morontsiraky Sofia sy ny morontsiraky ny Diana iny raha toka omaina ny faritra Sisa mbola andrahondrahona mety arahan'orana malefaka ny alina aty amin'ny faritra atsimo atsinanana iny. Mikasika ny maripana moa ho an'izay latsinainy izay dia nahitana fiakarankely ny aty ampovoan-tany sy aty amin'ny morontsiraka atsinanana ny nosy manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 izay aty amin'ny ampovoan-tany izay raha toka manodidina ny 20 hatramin'ny 30 kosa ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana ary 20 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ho an'ny talata indray ary dia tahantsika amin'ny sary fa dia ahitana an'izay orana tandrifindrahona zay somary mety arahankotroka morontsiraky ny faritra Analanjirofo sy ny atsinanana mbola mitoetra ny orana malefaka aty amin'ny vadifavafito vinany sy atsimo atsinanana ahitana orana tandrifindrahona mety arahankotroka ihany koa amin'iny tendry ny avaratry ny nosy Diana iny sy ny tapany avaratry Sava ary aty amin'ny Melaky sy Menabe sy ny tapany avaratry ny atsimo andrefana hatrany mbola omaina hatrany any amin'ny faritra Sisa. Ny maripana moa ho an'izay dia mbola misondrotra hatrany any amin'ny fahatelo andro zany hoe manodidina 17 ka hatramin'ny 17 ny aty amin'ny faritra ampovoan-tany 20 ka hatramin'ny 30 aty amin'ny morontsiraka atsinanana raha toka 4 ka hatramin'ny 5 aty amin'iny morontsiraka andrefan'ny nosy manontolo iny. Dia izay indray ary no vinany toetry ny andro ho an'ity anio ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany manasa anao manaraka indray veloma tompoko.